Faly miarabantsika rehetra indray amin'ity alatsinainy fa 7 ny volana Jolay ity. Ny Rhapsody ny Fahamarinana androany dia mitondra ny lohahevitra hoe ambarao ny finoanao amin'ny alalan'ny batisan'ny rano. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2-7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Hoy ny famelabelarana ao an'ny Marka 9:15-5 dia nanome andraikitra goavana ny mpianan'i Jesosy Tompo. Nandidy azy ireo mba anaparitaka ny filazantsara amin'ny vazantany rehetra sy amin'ny olona rehetra ary manatitrantotra ny mahazava-dehibe ny batisan'ny rano. Hoy izy, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mino no hoeloina. Ao amin'ny Marka 9:15-5 misy an'izany ten'Andriamanitra zany. Ny mpampianatra ao amin'ny soratra masina etsy ambony dia nanasongadina ny mahazava-dehibe ny batisan'ny rano ho fanehoana na porofo ny finoanao azy. Mariky ny fialanao tanteraka amin'izao tontolo izao zany. Noho izany dia tokony atao batisan'ny rano izay rehetra mino an'i Jesosy. Averiko ny ihany, tokony atao batisan'ny rano izay rehetra mino an'i Jesosy. Zava-dehibe arak'izany ho an'ireo mpitandrina ny fiangonana ny mandamina fotoana anaovana batisan'ny rano matetika, mba hazonantoka fa ny kristianina dia manana fahafahana anambara-pahabe maso ny finoany amin'ny alalan'ny batisa. Tsy tokony hanadino ny mahazava-dehibe ny batisa eo amin'ny dingan'ny fahazahoana fanahy, satria ny batisa dia tena fomba fanao teo amin'ireo mpianatra tamin'izany. Afaka ho hitanao zany ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:9-7, asan'ny apôstôly 2:9-12 ary ny asan'ny apôstôly 2:10-17 ka hatramin'ny 17. Misy mino fa rehefa mamafy rano amin'ny olona ianao dia batisa zany, fa tsy izany no izy. Raha nisy rano nafafy taminao fotsiny ary nolazaina fa natao batisa ianao dia tsy natao batisa ianao. Ny hoe manao batisa dia midika hoe mandetika. Amin'ny teny Grika izy dia hoe baptizo, izay midika hoe mandetika na manitrika tanteraka. Nampiasa ny fomba io Jaona ka nandetika ny olona tao anaty rano mba anasana ny ota, ka nanavaka azy io tamin'ny fanasana fombafomba hafa rehetra. Izany nahatonga azy nomena anarana hoe Jaona mpanao batisa. Ny batisa dia maneho ny finoantsika, ny firaisantsika aminy amin'ny fahafatesany sy ny fandevenana azy ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Averiko indray ny batisa dia maneho ny finoantsika, ny firaisantsika aminy amin'ny fahafatesany sy ny fandevenana azy ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Jereo ny Romanina 9:1-4. Hoy ihany koa ny Kolosianina 2:2-12 amin'ny dikateny TLB. Fahitanareo amin'ny batisa fa ny toetra ratsy talohanareo dia niara-maty taminy ka niara-nalevina taminy, dia niara-niakatra taminy avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainam-baovao ianareo, satria natoko ny tenin'Andriamanitra mahery izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty. Aleloia. Misy vavaka eto ambany izay anasako anao anao an'izany vavaka izany.